Miarabantsika rehetra indray tafaraka ao anatin'ity fandaharana ity. Ahoana moa zany famakiana zava-ty sa avaty. Eny rehefa hitanareo fotsiny hoe io le izy dia efa mety Mankasitraka antsika rehetra zany miaraka aminay ao anatin'ity fandaharana ity dia manome fanantenana ho anareo izay fa afinaritra aloha ty fiarahana ity fa ao anatin'izay tontolon'ny fanatanjahantena izay misy baolina ao, misy scooter ao, misy rugby ao, dia misy mampiomehy kely ihany koa any amin'ny farany dia fanasananao tsy saraka amin'ny MBS fahitalavitra sy ny MBS radio daoary. Teroare efa somary seriserena kely dikan'izay zany dia efa manomboka zany ty raha ty PFL no anamboatsika ny vaovao ny fanatanjahantena voalohany zany ny baolina kitra na Première Division anatin'izay tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara izay efa somary tafiditra ao anatin'ny play-off avokoa ny ekipa rehetra zany vao faritra ny ekipa tafiditra ao anatin'izay play-off izay toy izao ny voka-dalao ny farany herinandro teo mikasika an'ity PFL Natotosa lalao maromaro ny Pro League na ny PFL tao anatin'izay andro 12 izay. Tsara avokoa ny lalao asehoan'ireo ekipa mandrafitra izany fifaninanana izany, maro ny lalao niady, nisy ihany koa ny isa somary nielanelana. Voasafidy homme du match tafita, ilay poste 6 eo amin'ny TGBC, nandritra ny ady sahala raisaray nanolora ny Tsaramandroso FC. Nafinaritra ny mpakafy ny zava-bitany tao anatin'ny lalao. Vitany tanteraka ny anjara ndraiky ny tao anatin'izay nataony izay, casse attaque, projection vers l'avant, na afa-po tsara avokoa izany rehetra izany. Toy izao ny voka-dalao tao anatin'izay farany herinandro ny PFL izay. TGBC, Tsaramandroso, saraka tamin'isa raisaray. Sainte-Anne sy Elzeko Plus, saraka tamin'isa aotra sy aotra, ady samy efa tafiakatra play-off. Disciple FC, Mama FC, saraka tamin'isa efatra ny aotra. Uska Foot, CFFA, saraka tamin'isa raisaray, tafiakatra amin'ny play-off ny CFFA Andorany fotsy. Somary hidina kategoria ambanimbany kely tsika, fahaizana ambonimbony kely, fa ny kategoria midina kely. Zany kely ny tena horesana ao anatin'ilay latsaky ny 13 taona any amin'ny Tanànasoa Académie eny Ambohimangy misy an'izany toerana izany. Toerana iray mahafinaritra, fampiboana, any hoe mihiboka zany ianao rehefa tafiditra ao anatin'io toerana io ary tsy afaka mivoaka ianao fa tena ao ianao dia mianatra baolina ao ianao, tena baolina ny anaranao, tsisy resaka akoatran'izay akoatran'izay ihany koa moa zany misy fampianarana tony ety ivelany any fa mpampianatra no miditra ao mampianatra an'ilay ankizy zany ao anatin'izay fampianarana sy ny fanabeazana izay. Niforona tamin'ny taona 2024 ny Tanànasoa Académie ho rahantsika ary mikasika an'izay akademia izay. Serrez l'effort, les monopassage dans le dos. Serrez l'effort, Naman. Voilà. Station. Tout de suite, signé. Calme. Il y a qui, oui? Tanànasoa Académie, toerana iray izay hita eny Ambohimanga, natao ampifondronana ireo ankizy latsaky ny 13 taona. Niforona tamin'ny taona 2022 izay eritreretina ahitana ankizy 20 andrafitra izany ekipa izany. Ankizy latsaky ny 13 taona iraka Madagasikara no nitsongaina ary sélectionneur efa matianina no misahana izany. Misokatra ho an'ny rehetra ny vavahady ho ny filohan'ny akademia ary afaka miatrika izany fifantenana izany avokoa ny rehetra. Tsy misy ketrana trano, tsy misy volaloha fa ny akademia no miantoka ny ankizy rehefa tafiditra ao. Ary misy fifanarahana mazava ny amin'izany izay maharitra 5 taona. Nanambara ny tompona andraikitra fa mianatra toy ny ankizy rehetra ny ankizy ary misy mpanabe laina amin'ny fampianarana. Mazava ho azy fa mifantoka tanteraka amin'ny baolina kitra ihany koa ireo ankizy. Tanjona ho an'ny toeram-piofanana dia niamokatra ireo tanora tena matianina amin'ny baolina kitra. Tsy mitovy velively amin'ny école de foot ny akademia, tombo lehibe ho an'ny ankizy ny toerana toy itony satria baolina kitra ny fiainany ary mifantoka tanteraka ny amin'izany izy ireo. Hatreto aloha mbola tsy nandray anjara tamin'ny fifaninanana teto an-toerana sy tany ivelana izy ireo, kanefa efa tafiditra indrindra amin'ny vinavinan'izy ireo izany. Ny lalao ara-piralahiana kosa ny tena fanaony matetika. Raha Madagasikara manokana dia tena mbola vitsy ny Académie de foot. Androany moa zany somary spesifika kely satria mbola ao anatina détection zay sao. Efa misy ankizy 13 zany zao mandrafitra ny
ahitana so akademia fa eritreretina ho vinavinaina hoe ho fihainoana 20 le izy na 5 dia mbola ao anatina fitiliana ankizy zany zay. Dia le match amical androany zany atao anatin'izay rindran-damina na asa izay mihitsy dia misy ankizy anankidimy zany zao nanao détection teo sady tao anatin'ny évaluation ny ankizy efa ato ihany koa zany dia en général positif le izy. Le baolina moa zany tena hoe ivon'le fampianarana dia mahay baolina le ankizy. Dia le fahaizam-baolina amin'izay manko zany propre le amin'le coach sy le olombelona iny ahoana mahay baolina aminao dia misy critère techniquement zany le izy hoe misy zavatra visible le hitanao le hoe manana baolina sy ny tariny. Dia misy resaka invisible indray le hoe ahoana ny ataony rehefa tsy manana baolina sy hoe fietsehany eny ambony terrain sy ny tariny zany avec son ballon dia ao anatin'izay le nakana an'le 13 aloha fa efa hita le 13 zany zao dia mameno an'ireo zay dia le ankizy nijerena teo zany hoe jerena hoe iza ny afaka mameno an'le ankizy. Madagasikara misy avy any Anosy zao ao, avy any Toamasina, avy any Mahasolo, avy any Moramanga, Ambatondrazaka, Antananarivo. Efa betsaka efa presque tetezinay zany faritra nanao détection. Ankoatran'ny faritra Mahajanga sy ny tany igny ama zany mbola tsy vitanay dia sud-est ho any ankoatr'izay efa presque lalovanay dia hitanay ihany le ankizy dia hita voalohany ihany izy aloha dia avy eo tena miaraka amin'le ankizy aty indray dia raha mbola tsy afa-po zay dia ampiana ny séjourny aty mba ho hita tena afa-po tanteraka hoe afaka miintégré an'le akademia ve satria araka le teneniko teo le fahaizam-baolina zany tena olona mahay zany vao tafiditra aty amin'ny centre fa tsy hoe olona tiaka aty fotsiny na sanatria manome vola ohatra dia tiaka aty fa tena hoe ankizy manana talenta zany. Amin'ny akademia sy ny école aloha dia le resaka internat teo. Ny école isaky mercredi samedi no mikotrana sy mianatra misy écolage eto. Fa ny ato amin'ny akademia tonga dia à la charge ny akademia 100% le ankizy sady mianatra izy manao baolina isan'andro. Fa mbola ankizy kely hatrany no resantsika fa ny Dream Team Club no resantsika manaraka zany ao anatin'izay tontolon'ny baolina kitra izay Dream Team Club. Izy ndray école fa tsy akademia nefa ny samy manana ny anitra ho azy fa manatombo foana aloha zany ny akademia satria hoe ny azy tena hoe io mihitsy ny azy mivaro sy lokany vao mifody baolina zay atao rehetra dia baolina ohatran'ny tena ny andafy mihitsy zany hoe tena hoe baolina foana nataony eo fa tsisy akoatran'izay. Fa ho an'ny école kosa indray dia misy fotoana ianao somary mivoaka kely mianatra sy ny sisa ohatran'ny olona normal ihany zany fa rehefa misy fotoana dia mikotrana. Izana kosa nefa ho an'ny Dream Team Club no somary manatombo kokoa an'izay hoe fanazarantena izay satria raha ho an'izy ireo zany dia hoe fifandanana eto toerana dia misy ihany koa fifandanana ny ivelany solitanisany hoe solitenan'ny Madagasikara satria rehefa makany ivelany ianao dia tsy maintsy anisan'ny hoe solitenan'ny Madagasikara foana. Ndoara iresaka amin'ny rijatsika izy anisan'ny responsable technique club Dream Team izay. Niforona tamin'ny faran'ny taona 2024 ny Dream Team Club izay indray amandren'ireo ankizy no nanana izany eritreritra izany. Mandray ireo ankizy manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 12 taona izay ahitana ankizy 9 mandrafitra izany club izany izay mizara sokajy 5. Tanjona ho an'ny fananganana école dia ny ahitana ny fahaizana sy ny fampiakarana ny ankizy amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny tontolon'ny baolina kitra. École moa ny Dream Team ka miezaka mandamina ny fandaharam-potoanan'ireo ankizy amin'ny fianarana sy ny kotrana amin'ny baolina. Fanabeazana feno no izahana omenareo ankizy. Tombony lehibe ny fanaovana fanatanjahantena hoy rija satria mampivelatra ireo ankizy izany na ara-batana na ara-tsaina. Raha ho an'ny Dream Team dia ao anatin'ny tety andron'izy ireo ny andray anjara amin'ny fifandanana ny Portugal izay antsoina hoe Uber Cup izay atao ny 20 jona ho avy izao. Sehatra iray mampivelatra amin'ny maha-olombelona ny fanatanjahantena hoy rija ka tsara manao izany indrindra raha mbola ankizy. Efa izahana araka an'izay tratra satria sarotratra ihany ny fandaminana ao anatin'ilay satria ilay ankizy sady mianatra no manao baolina, ny toerana misy ny ankizy tsirairay ihany koa somary mifanalavitra dia izahana ny ankoatran'ny larobia sy ny sabotsy zany manampy entraînement. Raha ny ao anatin'ny fanomanana izay dia arakaraka ny zava-misy zany no ampitomboana ny entraînement. Amin'ny maha-olombelona mihitsy satria ireo ankizy ireo io aloha zany ny zavatra tiany aloha zany hoe baolina dia tazaina ao anatin'io izy dia mba hivoatra amin'ny amin'ny maha-olona anazy satria ato ihany koa dia tsy hoe baolina fotsiny ny ampianarana zany fa misy ihany ny amin'ny maha-olona izay ara-panahy
araka ny fahaizana miteny satria rehefa mandeha makany ivelany ianao dia mila mba mahay miteny ihany koa ilay ankizy ireo zany. Manentana antsika ray aman-dreny tompona andraikitra rehetra amin'ny fitazanany ankizy ho ao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra, za tsy miteny hoe midira aty aminay fa rehefa ao anatin'ny tontolon'ny sport dia mahafinaritra foana ny mifampitaiza mba hahatongavan'ilay ankizy amin'ny tanjona rehetra izay mety ho tratrarina, mety tsy ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ihany ny fivoarana amin'izay fa na ny maha olona anazy sy ny tena hoe ho fivelomana any aoriana any. Ny baolina boribory dia somary mifisahana kely zay izy dia lasa ohatrany somary lavalava kely zay. Ny rugby ny resahana amintsika ao anatin'ny top 20, top 12 ary ihany koa ny section maro-vatana no resahana ao anatin'izay tontolon'ny rugby izay. Tafiditra ao anatin'ny andro fahavalo ny baolina lavalava top 12 dia nisy ihany koa ny fiadina ny laharana fahatelo ao anatin'izay top 20 izay. Toy izao ary ny momba an'izay tontolon'ny rugby top 20 sy ny top 12 izay miaraka amin'ny tahiry sy izay sendra ny micro anay tao anatin'izay tontolon'ny baolina lavalava izay. Lalao rahantsika amin'ny sary nahitana ny TFA manao akanjo mena ary COSFA manao akanjo maitso. Ny farana tamin'ny fandresen'ny TFA tamin'ny isa 430 no 20 ity fiaonana ity. Araky ny nambaran'ny mpanazatra ny COSFA dia nisy olana izy ireo teo amin'ny soutien na ny conservation du ballon nandritra ny ampahan'ny voalohan'ny lalao. Na zany aza voarina tsikelikely ireo fahalemena ireo taty aoriana. Etsakilany nanamafy ny COSFA fa nahery teo amin'ny laharana avant ny TFA izay anisany antony lehibe na tonga azy ireo nibatan'ny fandresena tamin'ity lalao ity. Lalao amin'ny ankapobeny ny zotra ny lalao fa ny olana kely fotsiny eo amin'ny resaka soutien zany ny olana COSFA teo ny resaka conservation offensive dia soutien fa hita ihany voarina tamin'ny deuxième mi-temps. Tomponareo ana resaka d'avant iny zany tombony anaty COSFA ao anaty pacte d'avant zany manana tombony COSFA. manana ravany manana masa manaraka. Fa ny manana mitohy foana dia COSFA tsy manana maivana adversaire. Fa miezaka mampilalao zaza tanora koa COSFA amin'izao. Nilaza ihany koa ny mpanazatra ny TFA fa nisy letsoka teo amin'ny fanararotana ny tosy satria betsaka ny baolina very tamin'ny zansehatra izany. Araka ny nambarany dia io fahaverezan'ny baolina io indrindra na tonga ny ekipa tsy nitazona tsara ny fifehezana lalao tamin'ny fotoana sasatsasany ka nanome tombony COSFA tamin'ny fandraisana andraikitra sy ny fanafiana. Na dia teo azy izany dia mbola hita ihany ny ezaka nataon'ny TFA saingy ny ilaina fanatsarana tamin'ny fitazomana sy fampiasana ny baolina mba hisorohana amin'ny fahadisoana izay mitarika fahatiantoka eo amin'ny lalao avy. Tsara ny lalao fa somary nanarinary teo amin'ny tosy zay dia zay ny hitako hoe fahavoazana zany misy tosy anakoroa very tonga dia maty tany aminay dia zay ny teny hitako hoe ratsy. Angamba manomana foana fa anatina saison tsika.
Ireto ny vogadalao tamin'izay andro fahavalo amin'ny fifaninana izay. CEA Andranomanalina sy Mangara nisaraka tamin'isa 2:10 no 3:30. TFMA Ankasina sy Uskara nisaraka tamin'isa 4:70 no 4:70. Kosfa sy TFA nisaraka tamin'isa 4:30 no 20. Nahitana lalao tena mifanitsana mafy indrindra teo amin'ny TFMA Ankasina sy Uskara izay nifarana tamin'ny elanelan'isa kely satria 4:70 no 4:70. Efa nitononoko teo any moa hoe section marovatana. Ohatran'ny ahoana marina moa zany le marovatana hoe eto vatako dia misy anankiray eto sa ohatran'ny ahoana. Fa le marovatana eto zany le section anisan'ny nanonana n'ity fanatanjahantena iray teo anatin'izay tontolon'ny baolina lavalava izay. Teny amin'ny kianjan'ny Malakamy Mately no natao izay fifaninanana izay andro voalohany ao anatin'ny 8e de finale izay ho an'ny Sokajy Elite 1. Zany hoe tena elite ambony be zany Elite 1 zany dia amin'ny lahady zao koa mbola misy an'izay fifaninanana ao anatin'izay andro faharoa ny Elite 1 ao anatin'izay section marovatana izay. Dao raha antsika no mikasika izay baolina lavalava teny amin'ny kianjan'ny Malakamy izay dao ary. Tanteranao maly tena amin'ny kianjan'ny Malakamy maniandro voalohany amin'ny dingany ampavalon-dalana na ny 8e de finale ho an'ny Sokajy Elite 1 eo anivon'ny section marovatana. Itoy amin'ny alahady ho avy zao kosa ny andro faharoa amin'ity fifaninanana ity araka ny fanazavan'ny mpikarakara. Ireo kluba tafiakatra amin'ny dingana Elite 1 dia hiakatra ny fifaninanana intersection izany hoe hifaninana amin'ireo ekipa amin'ny section hafa eo amin'ny ambaratonga nasionaly aorian'ny dingana communaly. Marihana fa efa hita miariary ny fivoaran'ny avon'ny lalao satria miakatra trano ny niveau amin'ity Sokajy Elite 1 ity indrindra eo amin'ny taranja rugby izay mampiseho fifaninanana enjana sy kalitao avo. Manao intersection ny tafiakatra amin'ireto Elite 1 ireto amin'ny communal dia mbola misy ny intersection hiakaranao amin'ny régional. Zany hoe ekipa roa eo no manao ny intersection mbola tsy fantatra na ny efatra satria efatra no tokony miakatra miakatra ao amin'ny ligue. Aloha angamba tsy hidoka teny eto raha section marovatana fa nareo mahita tsara aloha ny baolina ataon'ireo ankizy ireo ny aty koa ny fifehezana mafy ho an'izay ty mpandray anjara aty. Fa tsy sangisanginay mihitsy ny resaka règle. Nilaza ny mpanazatra ny ekipa ny Andotam-pianaka fa nisy ny fahasarotana kely teo amin'ny fizaram-potoana voalohany ka dia tsy tena omby loatra ny ekipa ny tamin'izany. Na zany aiza nefa niezaka nanarina ny lesoka rehetra mpilalao nandritra ny fizaram-potoana faharoa. Vokatra izany ezaka izany dia navita nitodika tamin'ny tsara kokoa ny lalao ka niafara tamin'ny fandresena ho an'ny ekipa ny Andotam-pianaka. Lesaka tao anatina défensif zay tsy mahazo placage zany tsamy. Ny rythme koa somary mihena amin'ny tampo fizaram-potoana voalohany. Ny zanona reny na tonga verina vetivety ny ekizy. Anomana quart de finale nareo manao ahoana fanomanana performance anay ny objectif aloha zany dia miakatra hatramin'ny farany dia miakatra ohatr'izay koa ny tranomesa fanomana. Ina zany tanjonareo amin'ity championnat ity? Tanao championnat atsy ny objectif andresaresa ihany
mandobaka ny amboara fa na midobaka ny amboara tsy mora fa ny fanomanana azy any tena bazy Satria izay bola anarana. rifin Viten'ny baolina dia andao amin'izay taingana scooter sika ao anatin'ilay Red Dog Scoot, tsisy dirany hoe dog moa zany izy ity na hoe moatra ny ahoana fa resaka scooter no resahana satria vita omaly zany ny première manche ao anatin'izay championnat de Madagascar Red Dog Scoot izay natao teny Meritsy Atosika teny izy ity tao amin'ny SRK zany no nanaovana an'izay. Toy izao ny mikasika izay ny fanaovana tamin'ny mpikarakara an'ity fifaninanana ity. Iza mbola tsy ao. Eto hoanka vizinao zany an'le 5 minutes hono ianao ahodiziny efa iny izy manao Natao omaly ny première manche amin'ny fifaninanana championnat de Madagascar Red Dog Scoot izay natao teny amin'ny circuit SRK Meritsy Atosika fifaninanana amin'ny fanamorona scooter. Championnat open misokatra ho an'ny rehetra ahafahany rehetra mandray anjara amin'ny sokatra sakanavaka izay nanomboka tamin'ny 9 ora maraina ary nisy seho samihafa ihany koa natao hanomezana fahafapo ireo izay nanatrika izany. Maro ireo mpandray anjara araka izany ary mahazo nandray anjara avokoa ny rehetra tafiditra amin'izany ny ankizy. Raha ho an'ny mpikarakara dia fahombiazana satria maro ireo tonga anjery izany. Efa niomana tsara ihany koa izy ireo ary noezahana ao anatin'ny fenitra rehetra amin'ny feno fifaninanana. Marihana fa misy ny sivana ho an'ireo mpandray anjara ary tsy maintsy mahafeno izany izy ireo. Ny tena zava-dehibe ho an'ny mpikarakara dia ny fiarovana ny hain'ireo mpilalao ka efa nivonona ny amin'izany izy ireo. Efa hita tena toerana ny sampany mpamonjy. Raha ho an'ny manche manaraka kosa dia kasaina atao amin'ny tsirabe satria ezahana fandraisana anjara avokoa ny rehetra. Misy izany Red Dog zany ngezaka nanampy na mpilalao kategoria elite 2 ny mampomana vetanareo ekeko misy ny kategoria fa rehefa misy ny course organisenay sy ny zavatra misy manao fa misy ny olona te etaeta zany teo hoe labe loatra le course izay championnat dia misy izao misy izy androany dia hitanareo reo mazava be hoe misy ny olona rehefa mandray anjara amin'ny championnat de Madagascar dia misy ny atao hoe visite médicale mijery ny toe-batanao sy ny tenanao afaka ianao apitenao ve physiquement santé mavita ilay fifaninan'ny compétition zany vity zay visite zay dia tsy maintsy olona anatin'ny club ianao no afaka miditra anatin'ny satan'ny fédération tenenina zany hoe efa anatin'ny club zany ianao zay vao miditra anatin'ny zay vao validé ny fédération amin'ny siten'ny fédération malagasy motocyclisme za zao président de Dog Scoot SG amin'ny fédération malagasy motocyclisme zay manara-maso anao zay hoe misy fiantsarahana za vao tonao mila manana an'le fiatsaina afaka mandray le licence zay ianao vao miditra anatin'ny miara-dalàna sy ny fiainta manahoana fa manana manche manaraka ho an'ny fa manana manche manaraka efa presque vita ataoko hoe lotera 80% any Antsirabe zay fa izay mamarana ny manche amin'ny tôty alony namana rehetrarehetra mba hikarakara koa tena tenana satria Red Dog fa manana zarany aby dia mazoto afaka manao dia manao zay tsy afaka moa zany dia mana an'izareo zany izy manana eritreritry atao fa atao ny karakara. Rehefa nanantona pilote zany tsika dia niresaka hoe inona zany ny tombony amin'ny fifaninanana ohatran'izao
tena maly mihitsy zalahy hoe anisan'ny tena mahafinaritra be ny fifaninanana ohatr'izao satria eto zay mampiseho ny traikefanay eto zay mampiseho ny fahaiza-manao anay ny kotrana nataonay de tony seritony ihany koa raha nambaran'ny zalahy zany de hoe mampiena kokoa ny resaka course sauvage zany na le hoe hitany an-dalambe zay mety hiteraka accident sy ny sisa zany de tony ny sehatra ahafahanao mpanamory zay mieritreritra fa mahay de tsy eny amin'ny arabe no mandeha mafy sy misetrasetra fandana makeny imeritsy atosika eny de eny anao mampiseho ny fahaizanao zay ny resaka ny fanaovana tamin'ny raha hoan'ny mpandranjara kosa dia afa-po izy ireo ary sehatra iray ahafahana anehoana ny talenta sy ny valiny kotana izay natao ny fifaninanana tahaka izao amin'ny fotoana tahaka izao no ahafahana miditra amin'ny sehatra ara-dalàna ny mpanamory iray ary tsy misy atahorana ny fandehanana mafy eny amin'ny pista amin'ny fampisehoana traikefa ka ahafahana mahazo vokatra tsara ny antso araka izany ny mpikarakara sy ny mpilalao mba tsy setrasetra eny amin'ny lalana eny an-dalambe ny mpanamory kodiaran-droa fa hiditra amin'ny club ary andray anjara ny fifaninanana tahaka itony. Izy aloha zany combat be daholo moto mitovitovy daholo pilotage mitovy daholo fa reo moa zany le anaty lalao hoe tsy maintsy misy foana combat rehetrarehetra de miezaka manaraka rythme zalahy efa mamay moa fa tsika vao miezaka manao milay foana tsika miezaka manao milay foana tsika ko ena izy koa zany efa misy fanomanana efa elaela kely fa misy problème kely any zany le moto keo fa tafiditra tsara tamin'ny tamea tafiditra tsara tsy naninna ihany fa mahafinaritra ny lalao. Inona avy ny teknika nahatonganao faharoa tena teknika angamba hoe manaraka rythme fotsiny de miandry erreur Catégorie Catalla Elite 1. tena mahafinaritra teo ambony pista teo. Catégorie Catalla Elite 1 zay tana 35 na entiny taxe 576. Speedy Gonzales. Satria moa ty fifaninanana ity de anisany hoe fifaninanana tsy de mpafantatra tsy de be mpafantatra eny tena hoe tia anazy moa zany makeny foana mijery fa ho atsika mety hoe tsy de be mpafantatra tsy de mahita an'izay course izay ary sy nandray ihany koa tsy manam-potoana kanisany eny na ny fitaterana ihany koa de ndao anao meko tombony kely amin'reto sary ireto mikasika an'izay fifaninanana Red Dog Scouto teny Emeritry Atosika izay. Persil na ilku bala. Asih dia kasar
sera mihitsy ara-bahitina reo zalaha. Ndao faranantsika amin'ny tsikitsika tsy hoe tsy nitsika akory tsika tao anatin'ny voalohany tao fa eto indray dia tena hoe feni mihitsy no arahantsika zany sary fohifohy ao anatin'izay tontolo ny baolina kitra izay nampiome no arahantsika tsy ny toerana fa ny ivelany izay arahantsika izay manara-finaritra ary. Commençons par un classique. Vous vous souvenez de ce moment où Ciro Immobile a essayé de simuler une chute spectaculaire pour obtenir un penalty? Il était tellement engagé dans son geste. Mais lorsque l'un de ses coéquipiers a marqué, il s'est rapidement relevé pour fêter le but. On dirait un acteur professionnel. Parlons maintenant de malchance. Darwin Nunez a réussi à frapper le poteau pas une fois, pas deux, mais 4 fois en un seul match. On ne peut s'empêcher de ressentir de la sympathie pour ce mec. C'est une frustration d'un autre niveau. Pour changer de sujet, avez-vous déjà vu un joueur célébrer un but avec un tour de magie? Eh bien, Akram Afif l'a fait après avoir marqué un penalty. Je pensais qu'une fois qu'il aurait pris sa retraite du football, il pourrait tenter une carrière de magicien. Mais à y regarder, faisant mieux que de nombreux gardiens de but professionnels. Il existe même une carte FIFA de lui en tant que gardien de but. Incroyable. L'un de mes préférés a été ce moment hilarant où un supporter a sifflé avant la fin du match, alors que la France gagnait 8-0 contre le Kazakhstan. Tout le monde, y compris les joueurs et les entraîneurs, pensait que le match était terminé, ce qui a provoqué une drôle de réaction sur le terrain lorsque l'arbitre leur a dit de continuer à jouer. Vous savez, quand tout va bien, vous dribblez 3 défenseurs, mais au moment de tirer, vous échouez. Raphaël Leao le sait. Mais calmez-vous les gars, même les meilleurs font des erreurs, et il est sans aucun doute un footballeur incroyable. Lors d'un match entre le Sénégal et les Pays-Bas, regardez bien quand le joueur saute pour faire un coup de tête. Mais la tentative de saut de Frenkie de Jong est inattendue. Ouch, cela a dû faire mal. Parfois les gardiens de but sont distraits, et dans ce cas, il a jeté le ballon au sol. Mais il a oublié qu'à partir de ce moment, le joueur adverse peut tirer le ballon. Le gardien ne l'oubliera jamais. Lors d'un match de la Coupe d'Asie, le joueur irakien Al Hussein a fait une célébration inhabituelle après avoir marqué un but. Il a décidé de faire semblant de manger de l'herbe. Lors d'un Dia zay ihany koa no mamarana ny fandarana kireo koa zany tamin'ity anio ity makasitraka be atsika rehetra niaraka taminay na fotoana tao anatin'izay minitra vitsivitsy maromaro izay tsara aloha zany manamarika fa ny kireo ka teo aloha dia tamin'ny fitora sasany. Zao kosa dia somary niembotra kely ao aoriana ny fampahalalam-baovao izay fandarana kireo ka izay misaotra ny tahirisika tao anatin'ny fanampiana ny sary sy ny fandrindrana an'izay sary izay misaotra ny ekipa rehetra ihany koa tany ambadika tany natonga ny sary tany amin'ny tokantranontsika tsirairay avy dia misaotra ihany koa ny ao amin'ny ekipan'ny radio zany satria mandeha amin'ny radio ihany koa ny fandarantsika amin'ny fitora sasany ariva. Aza misaraka aminay Daoara miaraka ao anatin'ny fandarana mahafinaritra foana miaraka amin'ny MPS.